Ao anatin'ny fikajina ny tontolo iainana taorian'ny fahavoazan'ny tandavanalan'ny zamena any aloatra mangory no ny resaka safira manantanina ihany koa ny fahasimbany tandavanalan'ny Maromizaha manakaiky ny valanjavaboary Nandasibe tao anatin'ny efa-bolana monja efa manodidina ny 100 hektara ny faritry ny ala no ringana vokatry ny fitrandrana tsy ara-dalàna ataon'ireo mponina sasany hatramin'ny taona 2024 anefa no efa tafiditra tao anatin'ny faritra VAOVAO arovana ny alan'ny Maromizaha Zorakotindriny. Atao charbon sikita efandrehitra no andripahan'ny mponina ny alan'ny Maromizaha tao anatin'ny efa-bolana manodidina ny 4.4 hektara ny ala simba mponina amin'ny tanàna iray. Aina arak'izany ny aharingana vetivety ity faritra arovana ity. Raha mijery ilay sisin'le ala ianao tamin'izany sy ny sisin'ny ala amin'izao dia tena efa mikisaka tokoa any amin'ny mba tsy ilazako hoe 100 metatra dia tokoa any amin'ny 20 metatra amin'ilay sisin'ny ala faritina tamin'izany ny fiksahan'ilay fahasimbana zany. Ny hazo palisantra no trandrahan'ny olona voalohany indrindra ao amin'ity tandavanala ity. Tsy ny ala ihany anefa fa ireo biby ao anatiny ihany koa dia aina ho ringana. Karazam-barika manodidina ny 13, sahona karazany 770 ary biby mangatsiaka rana reptile karazany 20 no hita ao anatin'ny tandavanala ity. Amin'ireo varika 500 ireo ny 470 amin'izy ireo ny ka atahorana anjavony. Ny 470 84% atahorana anjavony. Zany hoe raha izao fiazakazaky ny fahampitehany izao no mitoy dia inona maromarona zany fa tena anjavony. Efa nisy 10-12 fantatra rehefa nanjavony. Ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar no tompona andraikitra voalohany amin'ny ala Maromizaha. Ny fanisahana 20 ka hatramin'ny 20 metatra miala ny sisin'ny ala no isan'ny vahaolana noraisin'izy ireo. Ity tandavanala ity izay ao anatin'ny commune 2, Fokotany 3 ary ahitana mponina manodidina ny 300 tafo izay mitrandraka amin'ny vantana